Fanodimandromaly teo amin'ny fahadimyambinipolo taonany ny filompanorona ny sekoly ambony tsy miakina voalohany sady mampiofana ireny antsointsika hoe image appli ireny ny professeur Andriamanalina Nirina zany iza marina amin'ny professeur Andriamanalina Nirina izay fantatry ny mara izay amin'izay tontolon'ny fikarohana izay ny mombamomba azy no dia hoentina amintsika ato anatin'ity fanadihadiana ity. Professeur Andriamanalina Nirina Razafindrakoto isan'ny olona nanana izy azy ary nitondra havan'i Madagasikara indrindra fa ny teo amin'ny resaka fitsaboana. Izy no namorona sy nanangana ny sekoly ambony voalohany manofana ho mpitsabo na ny image appli etsy Mahamasina. Nodimandry omaly alahady teo amin'ny fahadimyambinipolo taonany izy manambara ny tena nampiavaka ny professeur Andriamanalina ny zanany. Tena anisan'ny mampiavaka azy dia zanaka olon-tsotra niezaka tamin'ny fiainana ho tonga amin'ny tanjona izay nokasaina olona be fitiavana ary nanao ny ainy tsy ho zavatra izy ho an'ny firenena na teto toerana zany na tamin'ny fotoana anirahana anazy anao asa any ampitan-dranomasina. Anisan'ireo dokotera nandranto fianarana teto Madagasikara ary namita ny fianarana teto Madagasikara tamin'ny faculté de médecine Ankatso. Izy dia olona tsy mba nanavakavaka izany tamin'ny fiainana na saranga na fiaviana. Professeur Andriamanalina Nirina dia olony fo ary nanao ny ainy tsy ho zavatra ho an'ny firenena hatramin'ny farany fofonay. Efa ho 20 taona izao no nisiny ny image appli. Efa ho 30 eo ny mpianatra dokotera navokany. Misy ny efa lasa mpiasam-panjakana, ao ireo nanokatra kabinet tsy miankina, ao kosa ireo miasa amin'ny ONG. Mbola ito ny fanofanana mpitsabo izay entina nandratana ny anaran'ny professeur raha ny nambarany Dr Fidy Barnienne. Ny image appli moa zany dia sekoly ambony mamoaka mpianatra dokotera izay isorana ny fanjakana ny fanantenan'izay ary izao farafana ndray aman-dreny zao dia tsy midika hoe mijanona teo ny image appli. Ohatra ny sekoly rehetrarehetra na miankina amin'ny fanjakana na tsy miankina amin'ny fanjakana na ny amin'ny ety ambaratonga voalohany sy faharoa na ny Ankatso ny ambaratonga ambony dia ny mpitatana no mivoaova fa ny sekoly mandefoana mety miova mipitatana, mety miova tompon'andraikitra, mety miova koa mpampianatra mivoaova fa ny sekoly zany dia rehefa izany mipetraka foana manao ny asany. Namela kamboty folo mianadamo i professeur Andriamanalina ary nofony dia mbola andrasana etsy amin'ny sekoly image appli Mahamasina androany.